يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الله أكبر الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رالسنا بابنا تنفنون الإسلام أم فن إتنبونتان ديا ميودنا نسيغوندا كالاسا منيتا ميودنا يانكو إذا منيتا زان مندي مارماركا ny vadika ora anankiray, ary ny ora miodikodina izy nandritra ny 420 ora ka nanome andro anankiray, ary io andro ihany koa mivadibadika mandritra ny 7 andro ka lasa herinandro anankiray, ary io herinandro ny vadibadika dia tonga ho volana anankiray, ary ny miodina nandritra ny 12 izany volana izany ka lasa taona anankiray. Manoloana an'izany lasa ny taona 2022, indro antsika androany ao anatin'ny taona 2023. Manoloana an'izany dia mangataka ny Allah subhanahu wa ta'ala mba ho taona hitondra fanambinana, ho taona hitondra fahombiazana, ary ho taona famalian'ny Allah subhanahu wa ta'ala ireo etapontsika sy ny tonombavaka maro izay nataontsika, ary fitalaovana andro aman'alina, ary mba hanalantsika ihany koa ao anatin'ny fahasahiranana sy ny fitsapana maro samihafa hizotra makany amin'ny fanomponan'ny Allah sy ny fahombiazana ary fahasoavana eto ambony tany. Ny fampasahivana raisintsika amin'ity androany ity dia mahakasika ny fotoana. Araka mivoalazantsika teo fa fiodikodonan'ny segondra manome minitra, ary fiodonan'ny minitra manome ora, ary fiodonan'ny ora manome andro. Zany dia mivadika herinandro, mivadika ho volana, ary mivadika ho taona. Androany antsika 2023. Dikan'izany mandeha dia mandeha ary miazakazaka izany fotoana izany. Ary tsy misy ny olona mahalala na dia iray eto ambony tany hoe firy taona no fempotoana hipetrahana ety ambony tany. Eny fa hatramin'ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam tsy nahalala marina hoe firy taona no hipetrahana ety ambony tany, fa ny mahalala an'izany dia tompo Allah subhanahu wa ta'ala izy irery ihany. Manoloana an'izany dia niteny mpaminany sallallahu alaihi wasallam napirisika antsika amin'ny fanaovana asa soa, ary mba tsy hiantehitra loatra amin'ny ity fiainana eto ambony tany ity, fa manomana fatratra ny fiainana any ankoatra. Dia niteny izy manao hoe kun fi dunya ka annaka gharibun aw abiri sabil. Metezana ho eto ambony tany ho tahaka ny mpivahiny na mpandalo fotsiny eto ambony tany. Zany teny ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam zany dia mazava ho azy fa ny mpivahiny sy ny mpandalo dia tsy tompo tanàna, ary ty tsy tanàna izay tokony hitoerantsika, fa nalefa antsika nandalo eto ivahiny, ary antsika rehefa tonga amin'ny andro hafatesantsika dia miditra ao ampasina, ary rehefa tonga ny andro fitsarana dia izay no hiverina any amin'ny destination finale izay nandefasany Allah subhanahu wa ta'ala antsika dia ny paradisa insha Allah. Ka ny fotoana mandeha dia mandeha, ary fitambatambarana ireo fotoana ireo no androm-piainanao eto ambony tany. Zany natonga ny Imam Hassan al-Basri rahimahullah niteny izy amin'ny teny manao ibna Adam, o ry taranaky Adam, innama anta ayyamun majmua. Fantaro izy fa ianao io dia andro maromaro mitambatra. Kullama dhahaba yawmun dhahaba ba'duka. Ka isaka ny mandeha izy ny andro anankiray dia misitaka ny ampahany amin'ny andro mpivelomonay eto ambony tany. Zany hoe isaky mivadika ny andro dia mivadika manakaiky ny andro andazanao an'izao tontolo zao, ary manalavitra ny fivelomana ny olona anankiray. Ka zany andro mivadibadika zany dia mivadibadika manaraka azy ny taona izay iainantsika eto, ary miova ny zavatra rehetra, ary manakaiky hatrany ny fiverenana
any amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala. Zany natonga ny Omar ibn Abdul Aziz ilay khamis khulafa'i rashidin manampahaizana amin'ny finoana Islam, manampahendrena dia niteny izy manao hoe al-layl wan-nahari ya'malani fika fa'amal fihima. Ny alina sy ny atoandro izy dia miasa mafy ho anao, ka metezanao hiasa mafy ihany koa, entinao hanapirofona amin'ny Allah fa ianao dia tsy nandalo fotsiny zany andro aman'alina teto ambony tany zany, fa misy fijoroana vavolombelona amin'ny asa soa zay vitanao teto ambony tany. Rehefa mandeha io andro dia tsy hitahitanao tapitra ny herinandro, tsy hitahitanao tapitra ny volana anankiray, tsy hitahitanao mivadika ny taona anankiray. Indro antsika androany efa ao anatin'izany taona 2023 izany. Rehefa tonga ihany koa ny andro hafatesanao dia tahaka ny fotoana fohy ny iainanao tetỳ ambony tany. Jereo ny tantaran'ny mpaminany Nuh alayhi salam, ilay mpaminany lava androm-piainana indrindra. Rehefa teo am-pialanaina izy satria izy niaina tetỳ ambony tany nandritra ny arivo taona latsaka. Rehefa teo am-pialanaina izy dia tonga ireo manodidina azy mba nanontany hoe ry mpaminany lava androm-piainana indrindra, ohatriny ahoana nahitanao ny fiainanao nandritra an'izay arivo taona latsaka niainanao teto zay? Dia niteny mpaminany Nuh alayhi salam manao hoe kadarin laha baban dakhaltu min ahadihima wa kharajtu min al-akhar. Ny fiainana teto ambony tany ozy izy dia tahaka ny trano anankiray misy varavarana anankiroa, ka niditra tamin'ny ilany aho ary mivoaka tany amin'ny ilany. Zany no fahitany mpaminany Nuh ny fepotona mandritra ny 50 taona latsaka niainany teto ambony tany. Raha tsika miaina eto 80 taona dia mba ahoana re fahitanao an'izany fotoana iainanao zany amin'ny andro andozanao an'izao tontolo zao? Ary tadidio fa atsika anisan'ny vahoaka fohy androm-piainana indrindra eto ambony tany. Voarakitra amin'ny tantara fa mpaminany Nuh ihany nahita vavy antitra anankiray nitomany noho ny fahafatesany zany zanany zany. Rehefa hitany zany vehivavy zany dia nanatona izy ka nanontany azy manao hoe ry vehivavy, fa maninona ianao mitomany? Dia namaly zany vehivavy zany hoe mitomany aho ozy izy noho ny fahalasany zanako izay tanora dia tena tanora tokoa. Nanontany mpaminany Nuh alayhi salam hoe firy taona moa zany zanakao lazainao fa tanora dia tanora izany? Dia namaly ny vehivavy iny hoe teo amin'ny 300 taona no nahafatesany zany, nefa ny tanora izany satria fantatra fa tsika miaina 700-800 taona. Dia niteny tamin'izany vehivavy zany Nuh mba hahafany manala zany alahelo zany vehivavy zany. Dia niteny mpaminany Nuh alayhi salam, mba fantatrao ve ry vehivavy fa any aoriana any dia misy olona iaina eto ambony tany 80 taona fotsiny no iainany eto ambony tany. Dia gaga izany vavy antitra zany ka niteny taminy 80 taona fotsiny ve no iainan'ny olona eto ambony tany? Dia niteny mpaminany Nuh 80 taona tokoa no iainan'izy ireo eto ambony tany. Gaga izany vehivavy zany ka nanontany aminy hoe amin'io 80 taona io ve mbola misy amin'ireo vahoaka ireo no manota ny Allah, manota ny tompo zanahary? Dia teny mpaminany Nuh tena betsaka ary ny ankamaroan'izy ireo dia manota ny Allah subhanahu wa ta'ala avokoa. Gaga izany vehivavy zany mbola nametra-panontaniana ao anatin'ny 80 taona zay kely zany ve mbola misy amin'izy ireo no mandeha mitady na mangoro-karena miady noho n'izany harena izany? Dia niteny mpaminany Nuh eny ny ankamaroany mihitsy ary tena miady ary mety mifamono mihitsy amin'izany vola man-karena izany. Dia mbola nanontany vehivavy hoe ao anatin'izany 80 taona kely zany moa ve tsy mitovy hevitra izy ireo, mifanditra fe izy ireo amina zavatra tsy misy dikany? Dia niteny mpaminany Nuh eny tena mifamaly ary mifanenjika ary mifanala baraka mihitsy noho ny tsy fitovizan-kevitra kely eo amin'izy ireo. Dia niteneny zany vehivavy zany ao anatin'ny 80 taona zany dia mbola manangana trano ve izy ireo na manamboatra trano fa tsy trano bongo kely fotsiny nipetrahana izy ireo?
dia niteny mpaminany Noa alayhi salam eny manangana ary trano tena mijoalajoala ary trano lehibe no atsangana izy ireo amin'izay fotoana zay nefa ny 20 taona fotsiny faramaro ny betrany ao anatin'izany dia tonga ny mpandova dia ny faranany zany vehivavy zany ny teny manao raha zao izy niaina ao anatin'izany 80 taona zay lazainao zany dia laniko teto ambody hazo fa tsy nanangana trano aho fa nipetraka teo ambody hazo ary ny laniko tao ao anatin'ny fanompona ny Allah subhanahu wa ta'ala ny 80 taona iainako tety ambony tany zany satria kely tena kely zany eo amin'ny fiainana fahitako azy. Lesona lehibe azontsika tsoahana amin'izany tantara ny mpaminany sy zany vehivavy zany dia manambarantsika fa atsika le vahoaka zay te mpaminany iaina 80 taona io ary atsika vahoaka ny Muhammad sallallahu alaihi wasallam no vahoaka kely fohy androm-piainana indrindra eto ambony tany. Ary efa voalaza ny mpaminany Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin'ny hadith zany manao hoe amaru ummati baina 60 ila 70 wa qalilun minhum ma yujawiz zalika. Ny fepotona iainan'ny vahoaka kety ambony tany hoe mpaminany Noa dia eo anelanelan'ny 80 ka hatramin'ny 70 taona ary vitsy amin'izy ireo no afaka mihoatra na mahatratra sy mihoatra an'izany 70 taona izany. Hitantsika ankehitriny fa maro ny olona feno 70 taona efa mandao an'izao tontolo zao, maro mandalo ny 50 taona efa mandao an'izao tontolo zao, vitsy mahatratra ny 80 taona, vitsy mahatratra an'izany 70 taona izany. Saingy ny mampalahelo raha lasa nabavy anatin'ny finoana Islam ao anatin'izany 80 taona izay kely dia tena kely zany mbola variana manota ny Allah subhanahu wa ta'ala fa tsy mibebaka isika. Ao anatin'ny 80 taona kely zany mbola variana mangorokarena isika fa tsy mitady ny mahasoa any ankoatra. Ao anatin'ny 80 taona kely zany mbola variana mifandihitra, mifanalabaraka, mifanenjika fa tsy mifanaraka mba ahazo fahasoavana eo anatreny Allah. Ao anatin'ny 80 taona zany mbola variana manangana ireo zavatra maro atsangantsika fa tsy miomana ny fasana sy ny trano izay iainantsika any ankoatra. Zany rehetrarehetra zany dia lesona azontsika tamin'izany tantara ny mpaminany Noa niaraka tamin'izany vehivavy zany ka aoka ny tsirairay samy handeha akan'izany lesona izany ary apiatran'izany tokony tsy hanota na sendra manota ianao dia mibebaka eo anatreny Allah. Tokony tsy mifamaly raha sendra tafamaly ianao dia mifona amin'ny namanao raha sendra nanao diso. Tsy tokony hangorokarena na mangorokarenanao fa ampiasao amin'ny lalana tsara ary azonao ao anatin'ny fahadiovana sy halaly izany rehetrarehetra. Zay no lesona lehibe azontsika tamin'iny tantarany mpaminany Noa sy izany vehivavy zany. Famarantsika azy raha lasa nabavy anaty finoana Islam dia tadidio fa na dia ela aza ny fiainana entinao iainanao eto ambony tany dia amin'ny andro ialanao eto ambony tany dia kely izany ary mangataka mihitsy ianao amin'ny Allah mba hiverenanao ty anaovanao ireo asa soa mendrika zay tokony ataonao manafitra reo anatreny Allah subhanahu wa ta'ala. Izany indrindra no raisintsika amin'ny heriny mahakasika ahoana no entintsika manararoatra an'izany fepotona kely 80 taona zay niainantsika eto ambony tany zany mba hahafahantsika mahazo fahasoavana eo anatreny Allah ary avitra amin'ny andro izay ionantsika amin'ny Allah dia ny andro farany zany ary ho tafiditra ao anatin'ny paradisa atsika rehetra. Ngataka amin'ny Allah mba ho tafiditra ao anatin'ny paradisa atsika sy ny vady aman-janantsika ary mangataka amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala ho lava androm-piainana atsika ary anao soa atsika mandritra an'izany androm-piainana zany ary mahalala mibebaka amin'ny Allah raha ohatra ka sendra nisy diso tamin'ireo zavatra zay nataontsika reo. Zay angamba no fandaharantsika tamin'ity androany ity. Isaorako anao ninaraka an'izany hatrany am-piandohana ka hatramin'izao fihafanan'izao. Ny tena kosa dia mametraka ny mandrapitafa ho amin'ny zoma herinana toy izao. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
الله أكبر الله